isan'ny olomboafidy tonga niatrika iny fitoam-pitokanana iny moa zany ny solombavamboaka ny Madagasikara voafidy tao Varadrano Andriamatoa Andremitansoa Benjamin izy izay nanambara fa mitondra makany fampandrosoana ny ezaka tahaka izao. Ritan'ny fiarahamonina dia entika izany fampandrosoana izany ary fahafitana izao foto-drafitrasa izao dia mampiseho fa miamiridra ny fiarahamonina. Ny fitaterana ny zava-dehibe ary amin'ny fitaterana ny zava-dehibe zany ireo mpitatitra ireo dia mandeha amin'ny faritra varotra Antsinanany aty amin'ity faritra Varadrano ity mipaika hatrany fiaferana ary ihany koa mandeha miakatra ny an-drenivohitra. Ary matetika dia mitohana ny lalana reny amoron-dalana no atao zany fitadiany mpitatitra izany. Ka izao zavatra dia manala an'izay fitohanana izay ary indrindra manamora ihany koa fifamoivoizana na miakatra ny an-drenivohitra na mandeha ny any ambanivohitra rehetrarehetra any ary zay zavatra zay zany dia ahitantsika hoe misaotrany amin'ny fampandrosoana zany tsika ary tena mariky ity zavatra ty ary dia tena mariky fifanomezan-tanana mihitsy mandeha amin'izany fampandrosoana izany.